ankoatra n'Antananarivo dia nanaovana famonjena vonjomaika sy fandraisana andraikitra amin'ny fanampiana atrabona ihany koa ireo fahatra hafa isan'ny vomafy tamin'ny fandalovan'ny rivodoza Tjetsa dia ivadivavy fito vonany sy atsimo atsinanana. Mitotaly 2,740 sy iray alina ireo fianakaviana atraboina, ahitana olona 740 sy 9 alina izay raisina tanana amin'ireo faritra roa ireo sy eto Antananarivo. Izay ny mahakasika an'iny fa ny fampitona teo amin'ny teny amin'ny espace ny tiana teny lazaina ireo mpiasan'ny Banque Foiben'ny Madagasikara na ny BCM nandritra ny lanonana fifampiarabana tratry ny taona nyity banky ity. Fotoana nahafahany Andriamatora Solofin-Drabe Alain Hervé, gouverneur ny BCM nanao tatitra ankapobeny mikasika ny toebola eto Madagasikara. Fotoana nahafahana nampiseho fankasitrana ihany koa ireo mpiasa. Lova Ramanatsoa Christian Rakotondramanga no mitondra ho antsika izay fanadidina izay. Maheriny $100 amerikana amin'izao fotoana izao ho nitahirim-bola vahiny ao anivon'ny Banque Foiben'ny Madagasikara na BCM. Amin'ny ankapobeny hideny atsara zany raha tahafina tamin'ny hitondasa sy ny teo alohany hoy Andriamatoa Rasolofin-Drabe Alain Hervé, gouverneur ny Banque Foibe. $600 millions mahery kely eo zao ny réserve atsika na mahery kely ino $600 millions ino zany tsy de tena milaza inona angamba no atsika fa ny tsara dia raha herintaona lasa zao de teo amin'ny volana teo ny zakan'izay raha ohatra ka ny fanafaranetana efa mitombo folo isan-jato zao na 5,7 isan-jato amin'izao taona 5,7 zao. Niverina naka ny toerana misy azy ihany koa ny sandam-bola malagasy de ny ariary zany araka ny nambaran'ity tompon'andraikitra voalohany ao anivon'ny BCM ty. Ataontsika hoe somary niakatra kely teo kanefa niverina indray izy amin'izao fotoana zao maka ny toerana maizy azy. Inona moa ny atao hoe sandam-bola? Ny atao hoe sandam-bola dia ny vidy ny vola malagasy ampitahina amin'ny vola any ivelany. Inona ny zavatra amaritana izany? Ny amaritana izany dia ny herin'ny toe-karena misy eto amintsika. Ka efa nolazaiko ombienombien io efa matanjaka ny toe-karentsika dia matanjaka zany ny sandam-bolantsika ny vola malagasy. Efa marefo ny toe-karentsika dia miamarefo. Inona ny tokony atao? Amin'ity taona 2014 ty araka efa fantatrareo dia hiverina isika efa nanomboka tamin'ny taona 2014 kanefa ho amafisina amin'ity ao anatin'le paikady ankapobeny fanjakana plan de développement zay nisoratana fanjakana hanamafy indray ny ari-karena malagasy. Vokatra andrasana zany dia tokony hijanona amin'izay famafisana ny sandam-bola malagasy. Nametraka vina ho fanatsarana ny tontolon'ny Banque Foiben'ny Madagasikara ihany koa Andriamatoa Rasolofin-Drabe Alain Hervé manomboka amin'ity taona 2014 ty. Raha idirako aloha ny aty amin'ny kely indrindra dia ny hoe fanatsarana ny fitantanana, modernisation io resahako io. Tsika zany amin'izay fotoana izay dia tokony hanana ny fitaovana rehetra ahafahantsika mitantana Banque Foibe amin'ny fomba moderna ka ahafahantsika zany mifampitaha amin'ny any ivelany. Ny faharosany dia amin'ny ataontsika hoe maîtrise des coûts. Itsika zany amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy miditra amin'ny fitantanana ny fafana mifehy ny vola zay lanina ao anatiny io. Ary ny tena lehibe indrindra nefa dia ny fahatanterahany mission zay apetraka amin'ny Banque Foibe dia ny atao hoe stabilité vola anatiny sy ivelany. Ny tanjona zany dia amin'ny 2012 dia hovefehy tanteraka ny fiakaran'ny videm-piainana ary ny sandam-bolantsika kosa dia hipetraka amin'izay toerana tena maha-izy azy. Mpiasan'ny Banque Foibe misy 770 kosa no nitolorana ny medaly ny asa nandritra ty lanonana fampiarabana tratry ny taonan'ny Banque Foiben'ny Madagasikara ty izay nitotsaina tetsy amin'ny espace ny ty netsy lazaina.